tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny Vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao am Blue Line TV am vidiny Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny Vaovao. Raha tianao hanaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongafa mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-baovao. Akoatra ny fakanabahana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana mitady ny fomba rehetra andresen-dahatra ny be sy maro amin'ny fanovana lalam-panorenana ny antokon'ny fitondrana ankehitriny ahafahana mifikitra amin'ny seza. Manansarotra ny fitsaboana eny anivon'ny toeram-pitsaboana tsy miankina hoy ny olafitry ny mpitsabo. Tsy mbola manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fisian'ny mpitsabo tsy miankina mpiandrarà eto Madagasikara. Nanamarika ny fetin'ny Noël ny ankamaroan'ny sekoly tamin'ity androany ity fety izay sady mamarana ny fizaram-potoana voalohany. Aharitra 10 andro ny fialan-tsasatry ny Noël. Nitsidika ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga teny an-tranony ireo fikambanam-behivavy matanjaka avy any ambanja. Fanatanterahana ny tokony nomena ny vahoaka no atao hoy ny solombavam-bahoaka Soleimany Mahamodo. Maresaka iraisam-pirenena dia miverina ho ady-hevitra ao anatin'ny fivorimben'ny vondrona iraisam-pirenena ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Fanapa-kevitra izay nametraka ny Jerosalema ho renivohitr'i Israely. Ho amin'ireo firenena 320 mpikambana eo anivon'ny ONU. 720 no manohitra izay fanapa-kevitra ny Amerikanina izay ary ny 7 manohana. Nadinireo arahanao afaka fotoana fohy. Filaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia akoatra ny fakanambahana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana mitady ny fomba rehetra handresen-dahatra ny be sy ny maro amin'ny fanovana lalam-panorenana ny tokony fitondrana ankehitriny ahafahany mifikitra amin'ny seza. Iandra Arson. Manao izay fikafika sy manomana ny kajikajy politika rehetra izay no azo ilazana ny fihetsiky ny antoko HVM amin'izao fotoan'izao mitady ny fomba rehetra handresen-dahatra amin'ny fanovana lalam-panorenana sy ny isiany ny fitsapakevim-bahoaka izy ireo ifikirana amin'ny seza amin'ny fifidianana atao eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024. Teboka iray nanisihany filohany ity antoko ity hampidirana ny resaka androany ny mikasika ny datim-pifidianana. Dia ny hevitry ny antoko HVM zany dia milaza hoe andao diniana ilay lalàna ka raha ohatra fantatra fa tsy hoaraka io lalàna io, tsy mety io règle de jeu io dia andao ary hojerena ilay izy. Raha ohatra ary eritreretintsika fa tsy vita anatin'ilay 3 andro ilay fifidianana, dia izy ary ilay 10. Ho ataontsika ve zany ilay izy ao anatin'ny fahavaratra. Satria ny lalàna milaza fa tsy azo anatin'ny fahavaratra. Dia mila hovana zany lalàna raha zany. Fa tsy hoe lalàna amin'ny tena azo atao anatin'ny fahavaratra, nefa izy ataonao anatin'ny fahavaratra ihany. Fa raha ohatra ho atao anatin'ny fahavaratra, dia andao ary hovana ilay lalàna amin'izay manara-dalàna ny rehetrarehetra. Rehefa ohatra misy tianao hovana na eritreretina fa tokony hovana anatin'ny constitution, dia tsy maintsy referendum ny hafarany. Mitohy hatrany manoloana izany han'ny fivadibadiana lela sy ny lainga ataon'ny mpitondra. Loharam-baovao akaiky ny mpitondra no nahafantarana fa nametra ny filoham-pirenena mafy ny vondrona Eoropeanina nandritra ny jinika ara-politika fa enina farany teo. Fa fifidianana filoham-pirenena ny tokony atao amin'ny taona 2024 fa tsy fanovana lalam-panorenana raha tsy izany ho tapaka ny fanampiana ny Madagasikara. Nanaiky izany ny filoham-pirenena.
tsy herinandro aoriana io fanomezana tokony ny firenenkafa sy ny vondrona Eoropeanina mpiara-miombona antoka io anefa dia izao asaina mandresy lahatra ny malagasy izao na ny parlementera na ministra ny amin'ny tokony hanovana ny lalam-panorenana mialohan'ny ny fifidianana filoham-pirenena. Ankoatr'izay, ho an'ny mpanara Vaovao, tsy misy fiavahany ny fitantanan-draram-panjakana sy ny fiainana politika ny antoko. Ny lehibe ny faritra Analamanga ihany no mpandrindra rezionala ny HVM. Manginy fotsiny ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izay tokony voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy ny fifidianana izay tsy mbola nivoaka hatreto. Aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay arahanao eto amin'ny Kolo TV ny famakafakana nentin'ny mpahay lalàna sy manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena izay nivahiny tao anatin'ny fandarana Kitsipo ny mikasika ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny fintan'ny trangara politika tato anatin'ny taona 2024 hatramin'ny nandraisan'ny mpitondra ankehitriny ny fitondrana. Lafa ny fahasalamana kosa indray dia manano sarotra ny fitsaboana eny anivon'ny toeram-pitsaboana tsy miankina hoy ny ho lavitry ny mpitsabo. Tsy mbola manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fisian'ny mpitsabo tsy miankina mpiandrara eto Madagasikara. Fa dia miantarandriana ivo. Ankoatriny eny anivon'ny hôpitaly miankina amin'ny fanjakana sy ny CSB2 vanim-potoana ny fety tahaka izao no betsaka ireo marary tonga mamonjy ny toeram-pitsaboana tsy miankina. Ho any eto Madagasikara, tsy mbola voafeny fandaminana izany, miankina amin'ny mpitsabo tsirairay, ny asany na tsy, raha toka tokony ho fantatra mazava ireo mpitsabo miasa alina sy miasa andro fety. Manano sarotra ny fiasana alina raha ny fanazavana, ny firongatriny sy fandriam-pahalemana. Foana ny olana amin'izao fotoana izao dia miresaka fivoahana amin'ny alina na amin'ny atoandro koa raha sy koa fandraisana marary amin'ny alina. Satria fantatrareo any fa sarosarotra ny sécurité. Iny mbola azo ekena ihany fa raha le mandeha mizaha marary any trano amin'ny alina zao ny tena manomboka manahirana be mihitsy matahotra ny dokotera. Ohatry ny olombelona rehetra any izy mba misy tahotra ihany na jana raha amin'ny asa. Dia izay ihany aloha voalohany miantso aloha dia mba fantatry le dokotera zany no iza no olona tonga ao aminy aloha. Ho an'ny firenena hafa tahaka ny Frantsa nefa, maro ny fomba ahafahana mahafantatra ireo mpitsabo tsy miankina miasa andro fety sy miasa mandritry ny alina tahaka ny fisiany laharana maitso. Voafaritra anatiny didim-panjakana ihany koa ho azy ireo ny fisiany mpitsabo tsy miankina mpiandry raharaha. Eto amintsika toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana ihany no misy izany. Etsy ankilany, olana ihany koa raha ny fanazavany eo anivon'ny holavitra atrandy ny firongatry ny mpisandoka ho mpitsabo indrindra mandritry ny fety. Hatreto, 2 isam-bolana eo ny fitarainana azo. Raha tsy ahivina mandina ny 4,000 ny mpitsabo kambana ao anatin'ny holavitra izay mijanona eto andrenivohitra avokoa. Nanamarika ny fetiny Noely ihany koa ny ankamaroan'ny sekoly tamin'ity androany ity fety izay sady mamarana ny fizaram-potoana voalohany aritra 10 andro ny fialan-tsasatry ny Noely amin'ity taona ity. Mioramandry. Noamarina tamin'ny fankalazana ny fetiny Noely ny famaranana ny fizaram-potoana voalohany ny ho an'ny ankamaroan'ny sekoly teto andrenivohitra. Hira, dia, tsy anjery ary fiarahana amin'ny sakafo no isany nanamarika ity tontolo andro ity. Raha ny tety andro mpianarana nanomboka androany ny fialan-tsasatry ny Noely ary aritra 10 andro izay fialan-tsasatra izay. Izany hoe ny faefatra ny volana janoary avy izao no iverina an-tsekoly ireto mpianatra ireto. Izay premier trimestre zay aloha hita le izy fa nisy fahatapahana kely samy fantatry ny rehetra tamin'ny paozy kely nandritra n'le peste iny dia somary hita fa fohifohy ihany le premier trimestre nefa ny natao daholo aloha izay azo atao mba hatratrarana le fanenjehana le zavatra tsy vita nandritra izay fotoana izay. Dia fa ny manana mahakasika an'ity krismasy ity moa izany dia mahafinaritra. Misy fotoana ihany izay nanaovana izay na dia teo arany examen. Ataoko fa nafinaritra daholo izay zavatra natao taty. Tato ny fizarana bonbon ho an'ny ankizy rehetrarehetra na tsy mpianatra tato na akaiky dia nizarana bonbon satria zay krismasy zay fetiny ankizy rehetrarehetra. Dia manarakaraka zay koa misy tsinjaka moa zany amin'ny mahafety anazy mba niaraka ny fety teo. Tonga teo ny ray aman-dreny mpianatra sasatsasany. Ataoko fa nafinaritra ny zavatra natao zavatra ohatran'izay. Tamin'ity herinandro ity ny ankamaroan'ny ireo sekoly no niatrika ny fanadinana voalohany ho an'ny taom-pianarana 17 sy 2024 ity.
amin'ny taona ho avy kosa vao iroso amin'ny fampafantarana ny vokam-panadinana. Ny tsy famombiazan'ny fitantanana firenena no tsy mampirisika ny olom-pirenena amin'ny raharam-pifidianana sy ny fandraisana antanana ny fiainam-pirenena ho ny KMF Knoe antony mahatonga ny tahany fandraisana anjara amin'ny fifidianana tsy mihoatra ny 50 isanjato eto amin'ny tsika. Fezora Faly. Maro ireo fiarahamonina sivily misehatra amin'ny fanabeazana olom-pirenena eto amintsika. Betsaka ihany koa ireo fidinana ifotony indrindra isaky ny manakaiky fotoam-pifidianana tahaka izao. Na misy aza nefa izany fanabeazana izany tsy miraika amin'ny fandraisana antanana ny raharam-pirenena ny vahoaka ambany hatrany ny tambandраisana anjara amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena. Anton'izany raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena ny tsy fisian'ny fandrosoana miantraika amin'ny vantana amin'ireo fiainam-bahoaka sy ny tsy fahombiazana ny fitantanana ny firenena. Vokatry ny zava-misy izay niatrehantsika teto amin'ny firenena moa izay hoe teo ilay tsy fahafantarany olom-pirenena inona ilay fifidianana izay ho tanterahana. Fa eo ihany koa leo tonga dia tsorina hoe leo ny politika sy ny zava-misy amin'ny fomba fitantanana firenena izy ireo. Dia eo izany no hiantsona ny mpiantsehatra rehetra raha-pifidianana indrindra ny fiarahamonim-pirenena hoe tokony mandray antanana ny adiditsika isika rehetra miezaka manarina izay fanabeazana ny olom-pirenena izay. Andraikitry ny fiarahamonim-pirenena araka izany no manentana manabe ny olom-pirenena ho tonga saina tonga azy ireo avitrika amin'ny fandraisana antanana ny raharam-pirenena. Amin'ny lalan'ny fifidianana io no ahafahan'ny vahoaka manolotra ny izay solotenany maneho ny afa anazy ny fahefana raha laitsika eto Madagasikara ohatra raha izay manko mazava tsara amin'ny vahoaka izay société civile tsy mino hoe ho tapafitren'ny olom-pidy dia tsy mihoatra foana ohatra hoe hatramin'izay hoe tsika dia ohatra ny tsy misy mihoatra ny 50 isanjato ohatra ny mampalahelo izany fa raha ohatra hoe eritreretana hoe tsika vahoaka ohatra resana hoe 22 millions firy tapitrisa 20 tapitrisa mahery foa tsika ny vahoaka dia hoe firy zany mba olona afaka mifidy na tokony handray anjara fidy voalohany ke mety tsy fahalalan'ny olona mahatonga azy tsy fidy zay ny ijoroana ny société civile voalohany indrindra hoe oka tsika vahoaka ho sarotiny amin'ny fifidianana handray anjara tsika amin'ny fifidianana. Anisany andraikitra izy ireo ihany koa ny fanaraha-maso ny fifidianana miainga ny lisam-pifidianana isiny mangarahara isoroana ny alabato. Ny vahaolana reo tombana ny fifidianana dia ny lisitra aloha zany ao anatiny dia raha nyrehetra misala ny afahana matoky ny lisam-pifidianana io fa zay ny voalohany dia zay le tokony misy transparence tsara zany amin'ny lisitra io dia hoe naiza ny olom-pirenena anankiray naiza misy azy dia afaka manontany ny lisitra io izy. Eto Antananarivo mametraka ny fanontaniana fa olona ny Ambohimahamasina olona information ampidiriko dia tokony ho vita zany fa tsy ho voatery hoe tsy maintsy makany amin'ny bureau de vote na bureau pokotany any Ambohimahamasina manao an'ilay vérification zay ihany no isin'le hoe transparence sy le crédibilité. Ezaka goavana ilain'ireo fiarahamonim-pirenena tohana avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny ezaka ny tsirairay ny fanabeazana olom-pirenena ny fotony ampahafantarana azy ireo ny mahazava-dehibe ny fandraisany anjara amin'ny fifidianana ary ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena ankapobeny ahafahany fampandrosoana miainga ny fotony isam-pokotany komina sy distrika ary ny faritra. Tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrika Mahabo faritra Menabe tsy ampy ho an'ny mponina any an-toerana ny mpitandron'ny filaminana marefy ny fampiarana andina raha ny fanazavan'ny solo-mavomboaka voafidy amin'ny faritra inona rindra Randranomanana. Tsy mandry fahalemana ny mponina amin'ny distrika Mahabo faritra Menabe. Isan'ireo olana sedran'ny vahoaka ny toerana ny olana eo amin'ny fampiarana andina izay miteraka disadisa hatrany manerana ny faritra eto Madagasikara ihany koa. Olana mipetraka ihany koa ny famindran-toerana ny mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavan'ny solo-mavombahoaka voafidy any toerana. Satria ny zava-misy zao tamin'ny farany teto ary tena agnisan'ny mampitaraina ny vahoaka ohatra zao ato amin'ny brigade ny Kilzato manana ohatra gendarme eo amin'ny 30 ato zao lasa 20 nafektevana ny folo dia 20 tsy lasa tsy nitombo ny vahoaka nefa mangataka nampiana azy io ny mpitonany tompony andraikitra koa lasa mampiena an'le miaramila koa dia gaga koa ny zay zao zava-misy amintsika amin'ny teny zao lasa mihena koa ny miaramila ato amin'ny brigade ny Kilzato Mahabo Malaimbany lasa mihena nefa mifitaken'le vahoaka hoe mba ampina le miaramila vao maika mihena affectation moa igny asa-panjakana igny tsy maninona igny fa zay alaina dia mba tokony soloina fa ny raha mahagaga alainy zareo dia tsisy solona zay zany ny fitaraigna vahoaka avao koa. Isehoana endrika tsy fandriam-pahalemana
toy ny fanafiana mahery vaika ny commune 12 amin'ny distrika Mahabo faritra Menabesaka isan-kerinandro. Manampitrotraka izany mandina ny 80 ka hatramin'ny 200 kilometatra no manelanelana ny commune roa any toerana. Manao antsoava amin'ny fanjakana ny vahoaka ny toerana manoloana izany firongatry ny sy fandriampahalemana izany. Tao anatin'ny 12 taona no namelomana ny vady aman-janany tamin'ny asa fanamboarana moto tsy izany vao mifandremato Randriampanarivo Michel ao anatin'ny fotoanam-pahavaratra toy izao no tena mandeha nitsena raha ny fanazavana azo narindra Randrianomanana trano. Anisan'ny asa hita matetika teto andrenivohitra ny fanamboarana moto, asa izay mahavelona sy ahafahana miaina tsara ho an'ny tokantrano iray. I Randriampanarivo Michel nanomboka tamin'ny taona 1970 no nanao ny asana mekanisien. Lova avy amin'ny ray aman-dreny izany ary niezaka nampitombo ny traikefa ny hatrany i Michel raha ny fanazavany. Raha piesy zany tsisy sarika tadiavina intsony zao fa piesy efa be dehibe satria ny sinoa efa tonga eto amintsika dia efa be dehibe ny piesy. Farafahakeliny zany raha tena mandeha ny asa mavita moto telo. Tsy maintsy miroso amin'ny fitsirihana sy fanamboarana ny tompony raha ny volazan'i Michel. Manarak'izay, mandritra ny fotoam-pahavaratra no misedra olana avokoa ny fiara, ny moto sy ny scooter. Vokany, ao anatin'izay vanim-potoana izay no mitombony isan'ireo mpanjifa. Tena betsaka zany matetika zany amin'ny réparation majinika, resaka carburateur, resaka hoe sady zao andro fahavaratra dia carburateur zany no tena betsaka. Zay zany no tena betsaka zao. Fa eo amin'le hoe resaka moteur zany iny tsy dia betsaka amin'le mbola vao raha ohatra amin'izao zany le carburateur no betsaka mpanao. Manamafy ny finiavana ilaina ao anatin'ny asa iray Michel raha efa 12 taona no lomano tao anatin'ny fikojakojana ny scooter sy ny moto. Tao anatin'ny 10 taona no nanomboka niditra sy nafana ny vezivezy eto andrenivohitra hatrany amin'ny faritra ny moto. Fampiasana izany izay nisy ny asa mahavelona ho an'ny olon-tsotra toy an'i Michel eo anivon'ny tanàna iray. Nitsidika ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga teny an-trano ireo fikambanam-behivavy matanjaka avy any Ambanja. Fanatanterahana ny toko nomena ny vahoaka no antony izao ho ny solombavambahoaka Soleman Amoto Kaitan Andriatsilava. Avy any Ambanja ireto vehivavy mivondrona ao amin'ny fikambanana antsoina hoe vehivavy matanjaka ireto. Tonga nitsidika ny renivohitra izy ireo ka nanararaotra nitsidika ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Taoriny ny fitsidihana ny filohan'ny anteny meram-pirenena. Ny solombavambahoaka voafidy tany Ambanja, Solaimana Mahamoud, ao anatin'ny VPMMM sady malagasy miara-miainga ihany koa no nitondra azy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny fampanantenana, nomena ny fikambanana izao fitsidihana izao. Mba solon-tena zany nandeha aty mba hitsidika zegny Antananarivo zegny satria ny promesse nataoko tamin'ny élection tamin'ny mahadepute za rehefa mbalany ny fahasoavako zegny mba hitondrana hitsangatsangana any Antananarivo. Ka zao andrana miandragnahary andesagna ro ty dia izy manotanty raha io ka rehefa ty zegny antany misy havagna tsy maintsy vangiagna satria araka ny tenintsika malagasy zay mavangivangy tiankavagna. Ka mba rarana amin'reto vehivavy reto koa zegny mba nahita président, nahita sady reo koa manangetaheta. Tsy teto ihany, tany amin'ny Assemblée nationale koa dia namangy ny président Assemblée nationale sy vady ny président Assemblée nationale. Mivoy sy manandratra avo ny kolotsaina malagasy ireto vehivavy ireto, indrindra ny dihy sy ny hira mampiavaka ny sambrano. Sady manana traikefa koa ro amin'ny resaka vakodrazana mampiseho ny mahambanjambanja fomba fitafy, fomba fanaovana le vakodrazana nentim-paharazana ary mbola mivoy ro andesindreo mitaiza ny taranaka amampara ary zegny tegna mahafalifaly amin'ny reto vehivavy reto mbola tegna ny fomba nentim-paharazana. Zegny ny agnarana hoe vehivavy matanjaka any Sambrano ary zay koa anisany mba anehoagna ro aty hitany tany amandahatra indrindra aminareo hainao manjery ho hitany eto Antananarivo ho hitany Madagasikara indrindra fa eran'izao tontolo zao.
nafinaritra ny fandraisana raha ny fanazavana ka dia velom-pisaorana ny foloany antoko malagasy miaramiainga izy ireo. Mahafinaritra izay ny fandraisan'ny lentany nagnandesan'ny député zay jiaby nandalo tao tamin'ny ensemblema. Ndresindro tsara zay ary koa tonga eto amin'ny président hajo zay voare tsara ary afapo zay misaotra roma ro mivady nandre zay tsara afapo zay fandraisandro zay. Efa maro ireo fikambanana ankizy sy tanora ary olon-dehibe nenty nisy olom-bavambahoaka voavidy tao ambanja nitsangatsangana nijery toerana mahafinaritra tahaka izao. Tsy ny renivohitra ihany no tsidihiny izy ireo fa misy faritra hafa. Tondray ary isika anaraka doka varotra mialohan'ny iresantsika fa mahay mitombo ny isan'ny ankizy manana fahasembanana ara-pitenenana sy ara-pandrenesana. Eo ihany koa ny vokatra eo amin'ny andro fafito amby fon'ny liga izay nanomboka omaly ary mbola mitohy androany sy rahampitso. Rehefa avy eo ary. Magazay lehibe indrindra ty Afrika, vidin'entana mora, sakafo ho an'ny fety, haingotrano sy kilalao. Ny poupée 66 cm, 43 990 ariary. Ny robot d'insigne, 34 990 ariary. Ny voiture téléguidée, 39 990 ariary. Vidin'entana mora amin'ny fety ho an'ny rehetra. Shoprite, mora indrindra hatrany. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche molle fixe. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molle fixe. Maman. Tobola mashika miaraka Blue Line. Isaka mividina mamanao Blue Line ianao dia maray anjara vetrany am tobola mashika. Loka maro be no mety masonao amin'izany. Moto, TV 32 pouces, telefôna maro be ary loka maro hafa koa. Ary tsy zay fotsiny 0 ariary ny décodeur Blue Line TV amin'izao a. Asa tara ary makanesaka any amin'ny Blue Line Store. Blue Line TV, ça fait tsara indrindra. Ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ho antsika sofera, tena leo mba mena toerana voatokana foana ny mpivoaka sanjoky olona rehefa manao taxi be. Miala nosy, aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka, mba raisikely ty olona manana fahasembanana ara-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy, ndao ifanohana satria olona aloha vao manana fahasembanana. Je m'appelle Ravak. Déjà petite, j'en rêvais. Il a suffi d'un geste, une simple pièce de monnaie et le rêve débute. Avec le temps, j'ai grandi avec ma passion. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un partenaire de vie, Mvoul. Et mon téléphone est devenu ma tirelire. J'économise tous les jours avec Mvoul, où que je sois. Avec Mvoul, je peux aussi avoir immédiatement une avance. Et mon rêve se réalise. Besoin d'une avance? Mvoul avance. Mvoul avance immédiatement jusqu'à 500 000 arrières. Tapez le dièse 111 étoile 1 dièse. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Mivelona eto amin'ny fampalalam-baovao isika mahay mitombo hatrany nisan'ireo ankizy manana fahasembanana ara-pitenenana sy ara-pandrenesana. Tsy ampy anefa ny toeram-pampianarana mandray azy ireny raha eto Antananarivo manokana. Fanadidina hapetrahana.
Vitsy dia vitsy ireo ivitoeram-pampianarana amin'ny sanany ankizy manana fahasembanana ara-pitenenana sy ara-pandrenesana eto amintsika. Manano sarotra ny fitaizana azy ireo amin'ny lafin'ny fanabeazana izay saingy mahavita sy mahafeny fianarana soamantsara ihany izy ireo. Toy ity etsy amin'ny akama ity ohatra sampana mikarakara ny ankizy mona sy marenina izay nankalaza ny Noely sy namoaka mpianatra nahavita fiofanana androany. Ankizy manana filana manokana azy ireo dia tsy maintsy atrehana tokoa izay filana izay ary tsy maintsy fenona ka ny famenona izay no indraindray ahitana olana ihany ohatra ao amin'ny fahasarotan'ny fahaizana miteny, izany hoe fahasarotan'ny fahaizana manoratra amin'ny fehezanteny ara-dalàna. Misy ihany ny endrika fanilikiliana mianjady amin'ny olona manana fahasembanana na mivantana izany na ankolaka sarotra amin'ny olona ny andray azy ireo ho isan'ny olon'ny fiarahamonina. Ny endrika fanilikiliana ankolaka tsy mivantana le izy fa ankolaka sarotra amin'ny olona mandray an'le zaza fa ny olona izany forseny tovy aminy le zaza fa nefana tokony miaccepte anazy ianao satria efa zay izy dia zay no manahirana amin'ny fiarahamonina. Fijery ny fiarahamonina ohatrany hoe tsy mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra dia hafa. Mahanazoto ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana ka tsy tokony hanosibotana anazy na ny anivon'ny tokantrano ny fitoerana misahana azy ireny indrindra ny fiarahamonina. Androany maraina no nitanterahana teny amin'ny Bololène akorindrany fizarana ny lokany andiany faharoa amin'ilay tombola magique izay nikarakarain'ny Bololène. Mpandray anjara manodidina ny 470 no samy nahazo ny anjarany avokoa tamin'ny ity androany ity. Mioramanitra. Loka maro isan-kerinandro no zarain'ny Bololène ho an'ireo mpanjifa ao aminy mandritra izao fetiny Noely sy ny faran'ny taona izao. Ho any androany manokana, olona manodidina ny 70 no samy nahazo loka avy amin'ny Bololène. Isan'izany ny TV écran LED 32 pouces, téléphone, décodeur Bololène, recharge Bololène, carte SIM bip efa misy fana sy ny maro hafa. Ho an'ity fisariana faharoa ity, Andriamatoa Andrianary Somamby hanony batany fahitalavitra 32 pouces izay loka voalohany. Mpanjifa maro kosa no nahazo décodeur sy ny téléphone. Ny tolotra omeny Bololène ho an'ny mpanjifa no isan'ny nasarika azy ampiasa Bololène. Ny afaliana aloha dia faly dia faly fa tsy neritreretina azy nefa nahazo le andro an'ity TV ity zany dia faly dia faly no foana za. Dia manasa antsika rehetra mba handray anjara sy hanao ny resaka momba Bololène rehetra zany mba tsara dia tsara sady mahafinaritra ny tolotra sy ny anay rehetra ao anatiny. Anniversaire ny neninay zany no fividianana an'le décodeur Bololène dia nahazo an'ity zany ny farana avy eo rehefa nandeha telo izy dia natao ny fisariana dia nahazo an'ity amin'ity tsika. Mahafinaritra dia mampiasa Bololène ka tsara ilay zany no ny rehetrarehetra aloha rehefa tena dinena amin'ny tolotra sy ny fanomezana rehetra ao anatiny. Ho an'ny tolotra Noely kosa, ohatra ariary ny décodeur Bololène TV ary mahazo décodeur sady mandray anjara mivantana amin'ny tombola ireo mpanjifa mividy bouquet ultime. Mifarana ny faharoa ny volana janoary 2024 ho avy izao io tolotra manokana io. Mbola maro ny loka sy ny fanomezana miandry an'ireo rehetra mampiasa ny Bololène hatramin'ny taona vaovao. Amin'ny fahaefatra ny volana janoary avy izao no tanteraina ny fizarana ny loka ho an'ny fisariana andiany fahatelo. Tanterana androany indray fisariana ny fizarana loka ho an'ny fisariana faharoa ho an'ny Bololène TV. Nisy any monsieur nahazo an'ilay télé 32 pouces androany ankoatran'izay mbola hisy ny fisariana fantelo azony client antsika ilay loka ngeda be moto mariantsika fa telonjato isan'ny loka hozaraina sy nozaraina nandritry ny ity dia mbola manentana ny mpanjifa Bololène rehetra andray anjara fa mety ho anao le voasarika azo an'ilay moto. Fomba fandraisana anjara rehefa mapiditra dia rehefa mamana ity Bololène store ianao dia efa misy ticket tombola azonao miaraka amin'ny reçu anao iny no sariantsika arak'izay. Ankoatry ny eto Antananarivo, mpanjifa maro any amin'ny faritra ihany koa no ahazo loka mandritra ity tombola magique ity ka isan'izany eo Antsirabe, Toamasina ary Mahajanga. Loka maherin'ny 300 no natokany Bololène ho an'ny mpanjifa amin'izao fety izao ary misy fisariana isaky ny herinandro.
raha ampitsy no totsaina etsy amin'ny urban futsal ny strong mba izomba Christmas Master Class iavaka ity andian'ny faharoa ity noho ny fisian'ireo coach miisa 8 fanadiny Michela Renardson. Strong by Zumba Christmas Master Class andian'ny faharoa totsaina etsy amin'ny urban futsal Andraharo. Samazona zany avokoa ny rehetra raha ny fanazavana na ireo izay te hitaiza vatana na ihany koa ireo izay te hanena vatana. Dia manentanareo zay ho avy raha pitsy asabotsy 13 volana Decembre amin'ny 3 ratolakandro aty amin'ny urban fitness Galaxy Andraharo. Fampatsivana kely fotsiny mety hoe adinina vavy angamba tena anazy azadino mitondra serviette satria tena misy mivonsol ho ataontsika dia ny rano afaka mitondra ihany koa fa zany hoe fa misy rano menanareo ianao dia misy any koa ny XXL ho an'izay la énergie kely non plus dia manome fotoananareo zany zay raha pitso amin'ny 3 ratolakandro dia tongava maro na lehilahy na vehivavy na lehibe na kely fa dia azoko famponareo miaraka aminay 9 menada. Raha ampitso amin'ny 3 ratolakandro no anomboka ny Strong by Zumba Christmas Master Class andian'ny faharoa ary aritra ora iray sasany. Coach miisa 9 no anentana amin'ity andian'ny faharoa ity ary disiplinina maro isan-karazany no hita amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miverina ho adevitra ao anatin'ny fivoriam-ben'ny vondrona iraisam-pirenena ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Fanapa-kevitra izay mametraka ny Jerusalema ho renivohitry Israely amin'ireo firenena 30 am'zato mpikambana ao anivon'ny ONU. 20 am'zato no manohitra izay fanapa-kevitra izay 7 no manohana. Fanadina amin'ny sariny France 24. Firenena 20 am'zato tsy manohana 7 kosa manohana tanteraka. Miverina ho adevitra ao anatin'ny fivoriam-ben'ny vondrona iraisam-pirenena ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Fanapa-kevitra izay mametraka ny Jérusalem ho renivohitry Israel. Amin'ireo firenena 30 am'zato mpikambana eo anivon'ny ONU. 20 am'zato no mpitsipaka ny fanapa-kevitry ny filoha Amerikanina. 30 kosa mbola misalasala. Niteraka fisalasalana maro nitsindry avy any Washington ary tataratra tamin'ny fividianana izany. Raha nitatitra, nilaza ny administration américaine fa tsy hemotra amin'ny fanapa-kevitra noraisiny. Fantatra fa ametraka ny mahasoavoany any Jérusalem i États-Unis ary manamafy ireo tompona andraikitra fa tsy hanovana inona na inona ny fividianana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena. Hanova kosa ny fomba fifandraisan'ny ONU sy ny États-Unis indrindra ireo firenena izay mitsipaka ny fanapa-kevitra izy ireo. Lahateny izay nahatalanjona ny maro, ny Turquie izay miaraka amin'ny États-Unis eo anivon'ny OTAN izay manamafy fa tsy hanaiky izany ny fikambanana iraisam-pirenena. Raha ny fanazavan'ny ministry ny raharaham-bahiny Turka nasaina ny fidinty izy ireo, raha izay dia hizaka ny voka ny atsoatsy. Mendrika ho tsindry izany raha ny fanazavany hatrany. Ety ankilany mihira fandresena ny Palestiniana manoloana ny fividianana izay nahitana eny maro noho ny tsia. Ho an'ny communauté internationale ity raharaha Jérusalem ity no tokony ho fifanarahana farany na accord de paix final eo amin'ny Israeliana sy ny Palestiniana. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Ankoatran'ny fakanabahana amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana mitady ny fomba rehetra andresen-dahatra ny be sy maro amin'ny fanovana lalam-panondrenana ny antokon'ny fitondrana ankehitriny ahafahany mifikitra amin'ny sezany. Nanamarika ny fetin'ny Noël ny akamaroan'ny sekoly tamin'ity androany ity fety izay sady mamarana ny fizaram-potoana voalohany aritra 10 andro ny fialan-tsasatra amin'ity taona ity. Ary farany moa dia nitsidika ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga teny antranony ireo fikambanana am-behivavy matanjaka ao Ambanja. Fanatanterahana ny tokony omena ny vahoaka no atao hoy ny solomavamboaka Souleymane Mahamoud. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia veloma mifody daholo tompoko.